Androany zany no ampisehoanay ampisehoanay ny fahavononanay hijery ny tanora malagasy zay fa ataontsika hoe navelany ady rery hatramizay. Androany no anolorany ministeran'ny aménagement territoire an'ity trano reto ho an'ny ministeran'ny fampianarana ambony. Zany hoe mpianatra no hipetraka ato manomboka izao. Entinay ampisehoana ny fijerenay manokana ny hoavin'ny firenena zay ny mpianatra mianatra amin'ny université no hitondra an'ity firenena ity aorinao aleo koa ny mpianatra mba hahita an'izany trano tsara zany hipetrahana. Io zavatra efa zavaiko isanandro izy io tsika zao nilatsaka anaty lavaka mangitsikitso. Rehefa mivoaka ny lavaka tsika dia tsy maintsy mbola maizina ny lavaka ivoatsika ao afaka kelikely ihany vao mazava. Ahoana ny amin'ny hoe mitodika amin'ny any ambanivohitra ve ny teti-bola. Ndresantsika teo amin'ny lafiny resaka banky. Ndresantsika teo amin'ny fananana manam-pahaizana izay aman'alina isy ataona no mivoaka amin'ireo sekoly maro samihafa eny amin'ny anjery manontolo na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana na amin'ireo sekoly manokana fanofanana teknisiana na injiniera fa dia tsy niasa na tsy ampiasaina amin'ny tokony ho izy ireny. Ny antony dia maro, tsy atokisana. Ny antony dia maro, eo ihany koa ilay hoe fahasarotana araka ny resantsika teo hoe namba manana tetikasa na mba mivondrona ao anatina hoe zavatra mba pluridisciplinaire mba misy tanora maromaro na vitsivitsy amin'ny atao faiza manao ny avy mba mivondrona mba manangana karazana tetikasa dia fahasarotana be mihitsy ao anatin'ilay izy. Etsy ankilany ihany koa amin'ny lafiny fanabeazana dia saika mbola ny amin'ny ataontsika hoe enseignement général ny tena mbola ampahany eto Madagasikara fa ohatrany hafahafa be zany mandeha tsy hafahafa be moa zany tsy tena mbola ao anatin'ny safidiny maro na ndray mandeny na ny tanora ihany koa ny andeha safidy eny amin'ny sekoly teknika nefa ny zavatra misy ary tokony hahatonga saina dia ny filana raha miditra amin'ny secteur secondaire na ny amin'ny tertiaire dia mila teknisianina any ary olona niofana manokana amin'ny fahaiza manao momba an'izany tena tadiavina ary ireny dia tokony hoanatra ary tokony hahatonga saina antsika. Misy an'ireo tetikasa lehibe amin'ny lafin'ny fitrandrahana reny akibon'ny tany anisan'izany ohatra ny Ambatovy zay nahatonga saina fatratra tokoa hoe ahoana tokoa moa rehefa mahita ianao ireo ataontsika hoe tanora na efa tanora zokiny ataontsika hoe misehatra eo amin'ny tontolon'ny fanaovana soudure amin'ny toerana maro samihafa trany ny elakelatrany dia gaga ianao zany hoe rehefa tena nandeha ilay orinasa tamin'ny fametrahana ny fotodrafitrasa amin'ilay pipeline izay mitondra an'ilay ripotaka avatsy Ambatovy ana Moramanga midina makany Toamasina na Tanandava dia vahiny avy any Philippines amanarivony no nafarana na natotosana zany asa zany. Ny antony dia tsotra satria tsy qualifié ny main d'œuvre eto amintsika fa ny mampalaza ny main d'œuvre eto amintsika fotsiny dia hoe mora ny sarany zany hoe zay mahatonga ny olona indrindra zareo sasatsasany angamba zany dia reny hita ohatra ny amin'ny zone France sy ohatra zany dia main d'œuvre mora ny aty amintsika tarafina moa zany amin'ireo karazana hoe SMIC na ny salaire minimum d'embauche ohatra ny firenena amin'ilay feran'ny fanjakana dia manodididina ny eo amin'ny nalina sy roa hetsy eo, 10,000 sy roa hetsy eo izany ambany dia ambany zany raha ohatra amin'ny firenena mitovy amintsika manerana an'izao tontolo izao. Zay zany mba tombony fa ny amin'ny hoe qualification any amin'ny resaka hoe asa manokana zay ilana dia mbola sarotra be ary zany koa dia asan'ny sakana anankiray eo an'ireo ataontsika hoe farisian'ireo mpampiasa volo zay ho avy eto amintsika zay tokony ho avy eto amintsika ambany dia ambany ny karazana IDE na ny fampiasam-bola vahiny eto Madagasikara. Ny antony dia maro akoatran'ilay fandresahana teo dia eo zany hoe lafo dia lafo ny saran'ny herinaratra eto Madagasikara mihoatra amin'ireo firenena hafa tsy vitan'ny lafo fa tsy tomombana zany hoe tsy disponible 24 heures sur 24 7 sur 7 zany ny herinaratra io moa zany le hoe délestage. Faharoa manaraka an'izany ny eo amin'ny tsika hoe fiarovana amin'ny fampiasam-bola amin'ny ankapobeny ny sécurité en investissement dia mbola lavitra ny hafa ihany kitay tsy hoe tsisy akory ny lalàna natao amin'izany fa noho ny misy ataontsika tsy mahatoky loatra an'izany ny mpampiasa vola indrindra fa ataontsika hoe reo tena mba le hoe sérieux zany fa tsy le sakado ny amin'ny resaka hoe fitsarana
zany de bolo satria ny resaka kolokolo eto amintsika de tena mbola manjaka tsy resahana tsony ny afera resaka hoe romi vosy tamin'ny fotoanandro hoe tena mandeha daholo ny ahoana mifandeha amin'ny pas de porte sy ny sisa tsy tonga any amin'ny fanapa-kevitra anao raha tsy mandalo ny dingana samy fa ary mametraka kely tsy vitany mametraka kely fa tena mamila mametraka be etsakilany ihany koa de hoe ny instabilité politique eto amintsika de isan'ny sakana ihany koa zany tsy ahafahan'ireo ataontsika hoe mpampiasa vola satria raha mpiasa vola izy tsy hoe volany mena mahazo na volany kasokasokapoka io ka hoe apetraka androany de raha pitso fa tsy maintsy mba mijery izy hoe ty ao anatin'ny 5 taona ao anatin'ny 10 taona mba mampolo taona ny maro no hanaovana fampiasam-bola fa tsy hoe zavatra kimaimaika hoe tia natao 5 volana fotsiny na hoe ny bolana sarotra be zany raha hoe fananganana ny ataontsika hoe fotodrafitrasa ho an'ny orinasa zay ataony fotsiny no efa amam-bolana ka raha ao anatin'izany ve sanatria ho very vola ty de ho sarotra be ny mahatonga ka ireo rehetrarehetra reo mitambatra zany tsy maintsy ho jerena satria resahana moa araka nambarantsika tony amin'ny fanavaozana ireo fondation mila mijery lavitra tsika raha ao anatin'ny fahatoniana ary mipetraka amin'ny tany tsara ny tongotra mba hoe andeho ay sika ary anao intsika amin'le safidy eo zany le mikasika ny hoe iorina amina fanjakana ohatran'ina ny tia naorina eto Madagasikara zany ary mafototra ary manahoana misy atsehatra somary makasika kokoa lafiny toekarena lay resantsika teo satria ny vahintsika eo de iopopana kely amin'izay ihany no tena ho resahana amin'ny fotoana zay atalovany eto dia minontsika fa rehefa tonga zany ataontsika hoe fikonan-doha nasionaly dia tsy maintsy hojerena fotony zany satria minontsika fa nandritran'izay fotoana ny 5 taona ny faleovatena zay de efa mba vita ihany ny diagnostika inona ny isatra inona ny tsy nampahomby ahoana inona ny tiatsika atao marina eto amin'ity Madagasikara ty eo amin'ny lafiny ara-toekarena de ho hitantsika eo ny fivoaran'izay anaraka dokam-barotra vitsivitsy tsika de manao ny fandarina rehefa avy eo. Allô? Manahoana? Miarabanareo tompoko. Manahoana tompoko? Avy aty Ambatofotsy Tsimorano itanay. Eny ary. Mba saika nay takely jiramaso fa omaly tamin'iray tapaka ny jiro ray atoandro hatramin'izao. Lambo batterie daholo ny zavatra rehetra. Mienonay anareo zao radio ampilina. De saika nay taitra zay fotsiny fa de misaotra andrina tompoko. Eny ary. Alo jirama misy an'izany olana zany sedrain'ny mpiray-tandrazana ao Ambatofotsy Atsimondrano omaly tamin'iray hono ny tapaka ny herinaratra tany amin'ny faritra iny ka jereo vonjeo vao ny olana fa misy fiatraikany be amin'ny lafin'ny ara-piariana sy ara-pitadiavana izany eo indray ny antso manaraka miaraba tompoko salama e. Allô? Manahoana e? Allô, ministera amin'ny falabeazana. Tena mahafinaritra le nataonareo. Tena isopro mihitsy ny Rabe Arvelo. Body ny anarany tamin'ny. Ahoana indray izany e? Inona indray ny tiany ambara ary tahina kely? Mbola, esorina koa. Atya marobe izy no mipetraka. Esorina fa reo tena manana, reo mampi-TVV be reo. Reo le tamin'ny 13 000 tena nanao azy mihitsy. De reo asorina. Buda na io vola esorina atena na biby izy no petraka inona indray re zany za zany zao tonga saina mihitsy hoe atao hoana tokoa moa zany ny teknisiantsika ireny hoe tena re zany tonga de kofroka be le taina kely dalo raisiny ianao ko miaraba tompoko salama e manahoana e nanahoana indray ary ianao zany mandroso nisy fanapa-kevitra tamin'ny filakevitra minisitra omaly natsahatra tamin'ny asany avokoa reo tompona ndraikitra zany isaka ny ambaratonga niovan'ilay ataontsika hoe ministera ny fanabeazam-pirenena ny draine telo amin'ny roapolo de ny teo ambanimbany zany de tsy maintsy mbola andeha eo zany sivana asa zany eo riny io hoe tena isy filazana hoe fifananana no ahafahana no azahoana ny toerana amin'ireny ny andraikitra amin'ireny toerana ireny mety ho zay vela izy mbola tsy manambavao mikasika an'izany tsika fa mifanesorana aloha no vita hatreto ndao aloha raisina antso manaraka miaraba tompoko eny ary eny tompoko
Istarmaty nandeha tany Masongahy mantsy mihaino radio telefona moa tampoka fa tsy mahazo anareo mihitsy fa misy radio nefa ne radio raha mahazo piano misy antrano akandreo amindreo reo manontena fa kely tsy mahazo mihitsy fa nareo tena hitako hoe tsy mahazo mihitsy ka tsy fantatra hoe inona tokony manatsarana ataonareo fa remarque zay Thomas moa fa tsy tafiditra tamin'ilay rangahy iny amaly ny fahitako azo fotsiny zay famavoazana nataony teo a de mety tokony atao daholo fa ny hitako fotsiny hoe manatsopodranodrano engaro fotsiny le ramosy rehefa lalina ny rano a teo fa rehefa marivo ny rano a de lasa eo ihany izy fanofanovana politika ny tsy zany fa rehefa manao politika ianao de mety fa tamin'ny farany lalina mihitsy ary zany fampianarana ataondreo raha aman-dreny tany miaritra mahazaka zavatra mitranga rehetra teraka ny politika tahaky ny ainandreo a antokopany ohatra ny fitondrana teo amin'ny teo ireo ny fanenjehana maro samihafa mahazaka hatrany olona tsy manao ninina fa manaraka an'le mpanohitra ohatsy de migadry ka zaina hoe anaparana eny anaparana satria tsy mahalalaka mihitsy nefa le olona mane hoe tsy mahazo alazy nefa zany zavatra tena tokony azo atao ahoana moa no ahafahany le mpirenena androso na le mpitondra fanjakana mahita angesa raha tsy malalaka zany fanelokevitra zany ka ny tiako temenina fotsiny hoe ho an'le ramose le mady iny tsy de forana azy loatra zany satria ohatrany hoe ie mbola afaka mety manamafy ianao rehefa aveo raha mbola misy ny fotoana fa arak'izay moa tsika eto de miezaka ny tena mampiaina an'le hoe fahalalahana amin'ny faneho-kevitra de zay zany ny fahitany a ny raharaha de samy maneho ny heviny eo ndolo raisiny ianao ny tsika efa mandeha aloha ny fikaonandoam-pirenena eny tompoko miaraba tompoko salama e miaraba nareo technicienne de nareo mpanolotra sy ampiene makasitaka tanteraka amin'ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny terany fampianarany zavatra tiako singina fotsiny ho an'ilay mitsika mpampianatra aloha mamampianatra anareo tompoko ray aman-dreny mitozana ihany anareo ny zanakitsika no mafesitsika mandeha mitaky an'izany zota kitika mpianatrareo ny zavatra ataonareo tsy hoe zay kory ny ampianatra ny zavatra tokony ataonareo fa mampanabe anareo faritra aminareo ve no mifandinika amina tabatra boribory tsy maneho an'izao eraka Madagasikara zao ve ny fampianarana andeha no katsonareo zanaka malagasy tompoko mila fiovana miantomboka any aminareo io aza terena masaka fotsiny ohatran'ireny le saiko filaza azy reto fa fampianarana io tompoko mila famola volana ara-tsainy zany ny akamaroanareo reo ino afa nandalo an'izany akoatran'izay tsy nandalo an'izany ka eto zany de manentana anareo mpampianatra indrindra fitondra ara-panjakana tena maneta anareo zay satria sasany tamin'ny tolona mianatra foana ny zanakay tamin'ny tolona miasa amin'ny ara-panjakana fa nafana ny tolona de nanomboka tsy nanatra ny ankizy ny tiako ambaran'izany de zao efa nivaka ny teo amin'ny 13 mai vao miaraka daholo nareo amin'ny mpankatasiana ny fitakiana anao antsizay le izy ovay ny fotopisaina tompoko aloha tsika miara-mandroso hoe omeo vaolana mpitondra ankehitiny aloha isy ny fiovana fotra tompoko tsaotranao ary zay indreny tsika io efa tonga eto moa ny vahintsika de hitafa vetivety amin'indray aloha tsika aloha de toizatsika eo ny de toizatsika ny fandarana miarabanao andreo mataony radio Rafalamanana tonga eto amin'ny topo radio ny ty marainy ty miarabanao monsieur Roland de miaraban'ny vahoaka Antananarivo sy ny vahoaka Madagasikara am'izao miala tsia ny fahatarana fa tena entsana le embouteillage ie miaina zava-misy ianao zany de hita fa ny vahintsika de fa tsy izoviana tanora izy lafiny ataontsika raha toekarena ny tena afantarana azy politika ihany koa mitarika ny fikambanana izy ny fanany maolona ary sady mandrara izy eto toerana
ary manao fandrarana ihany koa izy any ampitan-dranomasina any Arabes Unis Dubai moa zany tena zava-dehibe zay fa ataontsika hoe fampidirana ihany zay le mahatony radio Rafalamanana fiandra ihany koa de fa isam-pifanina tamin'ny fotoanandro tamin'ny fifidianana ataontsika hoe filoham-pirenena fieritreritseritra fa raha mombamonao resahana hoe tapitra le fotoana fa allo ataontsika ady magnano kirija volo ty le fiaonan'ity zany hoe misy fotoana anao ohatrany hoe nanao parenthèse kely zany teo amin'ny raharaham-pirenena politika indrindra de mahita ny faneho-kevitra ao sy ny fisinao zany ankehitriny de te antany aloha zany aty amin'ny fiandohan'ny fiarahantsika hoe verina amin'ny sehatra politika ve ny radio Rafalamanana sa hoe mba misy ny tsotrivitra mandeha amin'izao fotoana zao de mandray anjara koa izy oui voalohany aloha hitandreo Roland efa nandritry ny marina mihitsy le hoe nanao parenthèse kely tamin'ny politika ny tenako satria efa nanambara moa za tamin'ny tamin'ny 2024 rehefa nyteny hoe vao tapitra le fifidianana filoham-pirenena iny za aloha misitaka kely amin'ny politika mbola amin'iny mbola na mafisiko lisy tamin'ny herintaona za hoe za aloha mbola miverina tanteraka anatin'le fandrarana de aloha tsy haiko le politika eto Madagasikara ankehitriny kosany raha ohatra angamba nanaraka tapazorasirako ianao i Roland de nisy fotoana tamin'ny ray volana alohan'io tolona teto Madagasikara io no teny hoe tsy ho hitanareo matetika tsony mihitsy satria nanao resaka manohy resaka PhD fianarana zany io anankiray satria na de PDG na société ary tena koa zay mitondra orinasa maromaro any ivelany any de ny fianarana ilaina foana de miditra na PhD na resaka géopolitika géoéconomique moa za kanjo moa nisy an'iny zavatra nataony ny tanora iny de ny tena koa nidina teto Madagasikara mihitsy tamin'ny 26 septembre nanohana andreo GNZ reo le izy tsy mbola décision politique akory ny décision netiko fa tena hoe fanohanana satria raha ny teny foana ny tena teto ny zavatra tsy rarany nataony ny mpanarao pahefana tamin'ny fitondrana ny CST teto de ohatrany hoe mitendrery de zay ny nampatonga anao hoe tsy haiko le politika eto satria tanao ihany moa fa mpanao politika eto raha ivadika ve sy tendrana enjakenjana ihany de nahita an'le tanora de za hoe fotoanany zao itodiana mihitsiny amin'ny atao hoe politika fampandrosoana ny Madagasikara idiratsika misimisy koa zay rehefa avy eo ny radio Rafalamanana fa fisiny hoe tararotana ihany araka nambara teo ianao moa zany any ampitan-dranomasina any voaresaka foana mikasika an'le hoe Dubai tamin'ny fotoana faraparany teto tany amin'ireny 12 sy oktobra reny de hoe lasa no le mpitondra taloha teto de matoandra radio Dubai mafisinao ve zany aloha mba ataoko ketokely mba mafisinao ve tena raha tianao de ho azavaiko tsara mihitsy satria raha ny filazany ataontsika hoe mpiaradia aminy teto de hoe hitady fitaovana mission le andehanany hitady fitaovana amin'le hoe resaka jirama moa zany resahana fa tsizatsiza tsara le raha iny fa le hoe tena any Dubai tokoa izy ary fa misy toeram-ponena ny hafa misy tokoa ve na Dubai fa ianao moa tena malala tsara ny toerana de ararotana mba fandalovana eto mba hakana vaovao mikasika an'izay any Dubai izy manana trano any izy efa ela zareo nefa nanomana ny fitsoahany io efa ela izy ary am'izao tsika miteny zao izy mangataka asile politique ao Dubai mbola tsy mahazo izy aloha zay aloha ny azoko tenenina satria ny zavatra de davitsika de nefa nyteneniko raha tadidiny Roland ngambany tamin'ny le ladiny teny amin'ny 13 mai no nyteny hoe tsy maintsy miverina edoly aloha vola nangalarandreo olombelona reo na ariary ary tsy maintsy miverina efa manomboka io ny Maurice de tsy maintsy tody an'izay ny ministry ny fitsarana amin'izao fotoana zao sy ny mpitahirin'ny tomboka sy mpanjakana de fa nanome totam-bola mihitsy hoe mandididy na 5 milliards de dollars eo amina firenena efatra any zany efa nisy filazana efa fanataterana zay aloha tsy mora ihany i radio Rafalamanana satria raha miresaka Dubai zao ianao tsy fantatra moa zany zao izy aby no mety hoe malagasy mety hoe mba manana raha amintsika malagasy moa izy zany de hoe mba tsara vita tsisy hoe tsara vitana ka mety manana compte ihany izy tsika mety tsy fantatra hoe manana fiaraha-miasa amin'ny lafiny ara-pitsarana sy ny sika mety ho sarotra ihany anaovana an'le tsy sarotra ka satria ny zavatra anankiray mila fantatritsika io nge misy lalàna iran-tany ary zay ny mila fantatra malagasy foana misy zavatra rangapo mbola veriko ihany ho an'ny Madagasikara sy Emiratilo
de efa nisy rangopoy na tamin'ny taona 2024 nisy rangopoy amin'ny Samfin malagasy sy ny banque centrale ny Emirati. Zany hoe io zavatra io présidente teza mihitsy izy tamin'izany de izy tsy au courant fa ny Samfin nanao ny zavatra io dikan'izay malalaka tsara mihitsiny ary mananjo feno ny rafitra tia Madagasikara mandeha mandra misy ny fanenjehana andry olombelona zay ao Dubai. Zay zany anankiray. Fotoanantsika mandeha fa tsy maintsy resana satria zao anatin'ny mijoro zany ty le ataontsika hoe fitantanana ao anatin'le fanavozana ny République na refondation de la République i Rado Rafalamanana ianao moa zany efa teto nanomboka tany amin'ny septembre 26 septembre nanaraka tsara ny fivoarana raha teto anao refondation tsika io zany. Resaka refondation ny Rado Rafalamanana de ohatrany ny fatakarany maro azy zany ohatrany tsy mitovy amin'izao fotoana zao satria raha anao refondation de resahana moa zany aty amin'de ny taloson'ny firongony de etsy anelany hoe mila manao rupture mihitsy amin'ny passé zany tena na ny fanao na ny rafitra ninina na ny olombelona anatin'izany de eo anday le hoe sarotra ny tonga de hanapaka an'izany fa mila fasahina volonté politique raha hoe ohatra zao ny fifandraisantsika amin'ny frantsay zay ataontsika hoe ancienne puissance coloniale hoe tena mila fasahina zany hanapaka ny tadipotra ny frantsay ianao ny Rado Rafalamanana rehefa iresaka ny ty refondation ty isika mizotra amin'ny lalana tena izy vitsika monsieur le bon ray ozy izy le fitenena vazaha sa mbola mampanabe ihany eniko daholo mihitsy fanekovitry ny olona zay na eny antsefatsefany na eny amin'ny arabe ary na olotsotra ary lasa mametraka fanontaniana fa ny angamba ny apetraka hoe raha ny tena marina raha ny hevitry manokana amin'ny Rado Rafalamanana sy ny fanamaha olona de ny atao hoe refondation de tena rupture totale miaraka amin'ny frantsay aloha zay aloha ny hevitro apetrako aminao ny hevitro aloha miaraka amin'ny frantsay zany amiko tena misy violation flagrante nataon'ny firenena io za moa tsy akeko tsony ianao le miteny hoe puissance le firenena mialatsiny aloha fa tsy puissance tsony le firenena iny fa misy matanjaka noriny mandihy eran-tany zay ny anankiray faharoa ny azany tiako resahana amin'io misy violation flagrante amin'ny teny frantsay izy nataon'ny firenena frantsay teto Madagasikara de iny fiampidirana roplanina armée française iny le hoe nanao exfiltration Andry Rajoelina iny moa marina fa citoyen frantsay le nalainy teto fa le fidiran'le roplanina teto de violation flagrante ary ingérence totale dikan'izay zany raha ny rarany sinitsiny raha hiditra anatin'ny fanovanatsika de tapahana mihitsy ny loha ny relation diplomatique amin'ny firenena io de zay zany le zavatra tokony mipetraka faharoa enao koa ny teny teo hoe le refondation ve tokony hiditra amina resaka miala sy firongony sy le olombelona tsy any amin'ny olombelona ny tokony jeretsika fa ny anandray amin'ny refondation de tena le hoe miverina andoharano zany hoe tena hoe Madagasikara amin'ny malagasy zay zany tsy misy discussion be da be politika sy teknika io fa hoe Madagasikara de amin'ny malagasy zany hoe raha ny hevitro manokana io moa zany samy manana ny heviny nge rehetrarehetra de ny amiko mihitsy ny aloha de tsy reconnaissance internationale ny tokony mamay androany fa reconnaissance nationale zany hoe le malagasy mihitsy ny aloha le mpitondra mpanao politika teto amin'ity firenena ity ny fandimby na irabe io na rakoto na iza eto manko zay mitondra de anjely de rehefa miala izy de voly de tsy fantatry tsony le zavatra tiako atongavana fa ny azany zavatra anankiray tena anankiray de hoe mila miavana malagasy mpanao politika eto amin'ity firenena ity zay zany ny zavatra tena hoe raha anao refondation tsika de ny zavatra tokony atao anisan'le anankiray zany le tanao le resaka hoe assise atao hoe misy assise politique eto assise structurelle eto assise militaire eto mila structurena averina amin'ny laoniny daholo aloha ny tena fandaminana eto satria very repère le malagasy zay ny atao hoe refondation
zay le natao hoe refondena ohatrany hoe hitanao rehefa mitongilana ny atrano a de tokony a refondena zay zany aloha ny hevitry ny rado rafalimanana fa tsy fa eo am'izay rehefa fanontanianao valiko am'izay hoe manaraka an'izay ve le zavatra mitrango eo araky ny fanambarako tamin'ny TVM mamaly a aloha aloha vao manomboko ireo za tsy mba mijery olona ny any olona ny olombelona nge mitovy daholo ny toetrany rehefa malagasy izy ny afotsiny mbo ahitsiko hoe tsy tokony isy double nationalité tsony zany olona mitondra n'le fireneny zany na ministre io na directeur io fa soit izy malagasy soit izy frantsay a fa tsy mety le hoe double nationalité a satria hoe ilaina avy any amin'ny manam-pahaizana ny manam-pahaizana mbola manana manam-pahaizana malagasy 100% tsika faharoa le zavatra anankiray le teneninao koa hoe maninona ny tena ioveny de davin'ny olona fanombohany io a io fanombohany io a eo tsika tsirairay avy ary eto miantso malagasy tsirairay avy ny zavatra fotana mahafaty atsotsika 30 tapitrisa de mametraka mpitondrotsika de everitsika fa de tsika mitatakolaka fotsiny de miandry io indrina nirako anatin'le izy hoe apetraka aminao sy nataontsika hoe ny ONG na ny fikambanana zay hoentinao le hoe inary le apport mbo entiny ny fanama olona ny rado rafahalamana ndresanao taloha mbola any vily izy hoe mifototra kokoa aty am'le hoe toivakana raha-toekarenana ny vatoeka moa nyresanao zany efa tanyandrony tany amty coloniel tany zany manona za vatoeka zany zay le inona ary le apport nanjara briky hoentinao manao zany efa nisy fotoana ve mandritran'izay fivereninao teto zay tamin'ny septembre io a niona tamin'reto ataontsika hoe piedidy ny mahefa reto voalohanteny a fantatro moa fa mamela mihitsy ianao i Roland Andriamahenina na zavakely foy de foy le vatoeka de vomeran-toekarena bokin'olona zay niaingy atao anatin'ilay programma ny colonel Ratsimandrava ny tsy colonel Ratsimandrava koa namorona an'io fa izy io a de niainga tamin'ny satam-pirenena nataon'ny MDRM zay ny tena marina za mbola tsy namoaka an'izay vaovao zay fa zao fotoanany zao satria io satam-pirenena io zay niingany io vatoeky io a no ny anisan'izany zany docteur Kotondrainy Joseph nanao an'izy io tamin'izany ny atatyarina raha tadidinao a iny vatoeky iny rehefa maty tompokla Ratsimandrava Richard de nalain'ny Aremako io nataony navadiny boky mena fa zavatra hafa mihitsy raha tadidinao ngamba ny taloha nisy any tompokla Piportos manao an'le tsy haiko le orvaoke voaizay tadidinao iny de rehefa aveo indray a maty tanteraka mihitsy le fomba satria inona moa ny tena atao hoe vatoeka de miaingy am'le atao hoe ama vomeran-toekarena bokin'olona azy de tena mijanona any fotony a miaingy amin'ny fokon'olona lay fitantanana an'le arena de teny miakamidina le izy io zavatra mivato mingeza be ny atao hoe arena manko tsy hoe vola fotsiny na zavatra fa tena nao daholo ny sotoavina teny miakamidina inona moa le teny miakamidina ny zavatra rehefa misy teny zany a ny vahoaka no mandidy reto hoe reto ny zavatra atao de aveo zay vao manapaka le olona eny ambony midina ny eto amintsika nefa ny Roland Andriamahenina de tsotra le teny midina foana mandeha io le manofinofy le ohatran'le zalahy teo aloha iny manofy eo anaty palais diavolo fotsiny izy de miteny hoe anao terrain synthétique ana baolina ary akandreo nefa le kandreo ary mbola tsy nitsahany tongony zay mampatonga ny hoe okzay teny midina zay verina am'le teninao am'izay hoe inona ny tony zavatra mba tolotray a an'ny fanjakana am'izao fotoana zay le fanamaolona zany a de nitondra tolotanana tsy resaka seza na hoe mila toerana marina fa natsony zay niona tamin'izay de hoe maniny ianao tsy manao premier ministre tamin'ireny le vao nanomboka ireny toy za hoe tsy mbola maika tsy any am'izany ny tanjona fa ny tanjona aloha de ny zavatra anankiray ny fametrahana anty resaka zay ny manko tsy nitovizako hevitra tamin'ny rehetrarehetra hoe ndaonao nova rafitra ndaonao alohan'ny fanovan-drafitra mila mazava tsara aloha hoe ina le vina hitovizana anatanterahana le fanovan-drafitra de nanao tolotanana zay a tamin'ny fanjakana eny
manontany ianao hoe efa tafahoana niona tamin'ny président de fondation mihitsy ny tena koa i colonel Mick Michael tany avoloa de rehefa nresaky zay a de natolotra anazy a zavatra anankiray. Inona ny zavatra natolotra azy de ny plan Marshall. Ozy zao hoe plan Marshall pour Madagascar. Io plan Marshall io fototry ny Vatoeka. Zany hoe misy zavatra zany alohan'ny anatanterahana ny atao hoe rafitra rafitra tena mitoetra zay le satam-pireneny zay de ny zavatra azo atao aloha ao anatina teteza mita ohatran'izao a anaovana an'ireo fondation de misy zavatra tonga de mila renina be da be ndray miaraka. Zay ny atao hoe plan Marshall fa tsy voatery a hoe atao fifidianana fotsiny aloha ny atao zao a de rehefa tonga le olona amin'le fifidianana de zay vao andehanarina ny rehetrarehetra. Tsia fa ny zavatra tokony atao a misy zavatra be da be ndray mandeha kanefany a ny zavatra zay nazavaiko taminy hoe ny olana io zavatra io fotsiny de mila fond extra fond. Zany hoe tsy volam-panjakana ny ampiasaina amin'io a fa mila extra fond a zay ahafahana manatanteraka l'izy a zay tsy miankindo am'reto vazaha reto satria eo foana nge Roland tena olantsika malagasy a le olona mpampindram-bolantsika misy takalony ao ambadika de misy imposition izy ny teny vazaha hoe tsy maintsy tiany ataonareo zavatra roa no raisiko am'izay zavatra resanao zay mikasika an'le Vatoeka tety a mety hoe ao anatina contexte na roa samihafa na ohatr' zany fa le concept hoe ny radrafalmana tsy hitovy ihany hoe ny fokon'olona teny fampiaranana mety hoe miakatra midina maefa amin'ny ataontsika hoe zavatra ho atao sy ny sisiny any amin'ny fotony iny moa de mahasamihafa an'izany le concept any hoe décentralisation décentralisation de hoe mieny fotony zany a no tena tokony ary resanao anaty constitution hoe miaingeny fotony a le fampandrosoana zay la tokony mety contexte mety samihafa fa le concept ve tsotra ny mitovitovy eny raha faharoa kasika an'le extra fond resanao anatin'le fanatanterahana le plan Marshall hoe mba miara-miainga daholo rehetrarehetra ay de hiditra ao anazy zany nge nefa navo sa hoe hafa mihitsy a le ohatry ny financement parallèle navoan'ny fitondràna Zafy Albert tamin'ny fotoanandro zany ary nampitaraboka l'izy mihitsy rehefa avy eo a eto ianao anazava l'izy misy kokoa. Ok zavatra anankiray le am'le voalohany aloha izy ianao hoe efa mipetraka anaty décentralisation manaiky mihitsy ary za rehefa namaky ny constitution a eo manko ny olana le olana an'le izy zany a io constitution malagasy io na lalan'ny mpandroana malagasy io tokony atao amin'ny teny malagasy ary atao amin'ny teny malagasy le izy de mitoetra tsara azon'ny olona any ambany-ravinahitra any fotony le teny miakamidina ny décentralisation le tanao zany hoe décentralisation effectif ozy izy ny ao anaty constitution a zay tsy appliquen'le fanjakana aloha maninona tsy appliqueny satria manome pouvoir an'le fanjakana manao an'izay zavatra zay a tsy io tsy zay foana ny teneny